Nisy fiantraikany goavana teto amin'ny firenena ny fiparitahany valan'aretina pesta raha tsy laza fa tsy ny fitsaran'ny fampianarana sy ny fandrarana ny fivorivorina kalamanjana isika amin'izao fotoana izao nefa mamela takaitra ny anivon'ny orinasa ihany koa ety aretina pesta ity. Niteraka fandroana piasa maromaro ary mety afaratra amin'ny famoahana chômage teknika andreo piasa misy avalonjato ao anatin'ny orinasa afakaba iray eto Antananarivo ny fisian'ny valan'aretina pesta Nisy teto amintsika. Io no voka-dratsy ny aretina ity. Raha ny fantatra dia isaky ny volana Novambra sy Desambra no manatanteraka ny komandy amin'ny taona ho avy ny orinasa afakaba iray. Indrisy anefa fa efa komandy mitentina 3 tapitrisa $, no efa nofoanandreo komandy izany vokatra ny fisian'ny pesta, indrindra fa taorian'ilay teratany frantsay voalaza fa voan'ny pesta raha natao fitelena tao amin'ny nosy Maurice vao tsy elakory izay. Eo le noho ny fisian'ny valan'aretina fa eo ihany koa le tsy fahampian'ny communication. Ka eo zany mba tiako anairana kely ny fanjakana izay efa manao ezaka surtout amin'ny eo misy an'ireny maso voitsika amin'ireny le toerana izay nevin'ny investisseur reny mba andefa an'le vaovao efa voafehy marina ve le pesta sa ahoana, satria raha izao fahasahiranan'ny firenena zao no mbola miampy ny hoe chômage teknika zay isy zany amina société hoe afakaba lehibe indrindra eto Antananarivo dia anahirana efa nisy ny licenciement. Ka zay zany mba tiako anairana kely ny fanjakana foibe zay efa manao ny ezaka ho eo tsy atao ampisavorivory isy sanatria. Faharoa zavatra nanaitra ihany koa zany tatsy anosy Maurice dia nivoaka gazety moa le izy teratany frantsay avy aty Madagasikara nagaga ihany satria hoe misy ny contrôle eo amin'ny fivoriana etsy amin'ny seranam-piaramanidina resy firenena tonga tany zany dia misy ny contrôle dia tondra valan'aretina pesta zany teratany frantsay ity Manoloana izany raha nambarany ity tompona ndraikitra ity dia tokony hamafisina ny lafin'ny serasera eto Madagasikara fa indrindra ny amin'ireo masivo any ivelany ary ny amoahana ny antotana isa marina mba tsy niresa be sy ny tsao no mamotika ny firenena malagasy.